Jeneraly fito amby efapolo no notolorana faneva tetsy amin'ny Tobo Ivato. Nisy tamin' ireo ny Général de brigady sy contre amiral avy amin'ny tafika malagasy avy amin'ny gendarmerie am-pirenena. Nanafatra any ireto manamboninahitra Général ireto ny Général Razafitombo Elima Aminirina, ministry ny Foloalindara nandray fitenenana. Nasongadina fa ny fahazahoana laharam-boninahitra dia maneho ny vokatry ny fahaiza-manao, ny fahafoizan-tena sy ny fahitsina ary ny fitiavana tanindrazana. Ny asa andrasana amin'ny ireo hoy izy dia ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny fitandrona ny filaminana satria miandrandra atsika ny vahoaka malagasy ka mila ampitombona avroahiny ny ezaka efa natao mba hanasoavana ny firenena. Nambarany Andriamatoa Général Razafitombo Elima Aminirina ilay ministry ny Foloalinda malagasy hatrany fa miainga amin'ny Foloalinda ny fanavozana ary tokony ho modely isika hoy izy ary tokony hisy vokatra ho an'ny firenena ny fiovana. Miresaka indrindra mikasika an'izay galona generaly zay mo isika dia inona no antony tsy nandraisanao galona generaly hoy ny fanontanian'ny mpanao gazety tamin'ny filohan'ny fanavozana Colonel Mikael nandritra ny fanolorana faneva any ireo manamboninahitra generaly izay niakatra laharam-boninahitra ho an'ny taona 2024. Nanamafy izy fa hentiko hanehoana fa tsy galona fa ho an'ny vahoaka no nitsanganako ary Colonel Mikael no nafantarany vahoaka ahy tamin'ny 1 Oktobra tamin'ny taondasa. Efa nomeny vahoaka ahy ny voninahitra farantampony ka aleo ny galona ho an'ny miaramila hoy ny nambarany raha namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety. Mbola miresaka mikasika ny filohan'ny fanavozana izay mo isika dia nisy ny fianiana ny filohan'ny ho lavitry ny mpisolo vava vaovao Maître Ranar Rakotoarson Ferdinand izay natrehy ny filohan'ny fanavozan'ny Repoblika Randrenirina Mikael sy ny mpitahiry ny fitomboka sem-panjakana sady ministry ny fitsarana Ramatoa Fanerisoa Erinaivo. Fitom-pitsarana manetriketrika teo anivon'ny fitsarana ambony Anosy no nanatanterahana any izany fianianana izany. Tsapa tokoa sy tataratra tamin'izany fa tsy nataon'ny filohan'ny fanavozan'ny Repoblika mbanjavatra ny sehatry ny mpisolo vava fa nomeny lanja toy ny sehatry ny mpitsara. Midika izany fa tena manandanja amin'ny filoha Randrenirina Mikael ny vina ho amin'ny fitsarana izay mandala ny fahamarinana ny rariny ny hitsiny ary ny tany tandalana. Niresadresaka indrindra mikasika ny filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Mikael mo isika teo ndeha ararantsika kely ny horonantsary izay nionany tamin'ny mpanao gazety ary namaliany ny fanontanian'ny mpanao gazety rehefa nitafa tamin'izy ireo ny filohan'ny fanavozana Andriamatoa Colonel Mikael Randrenirina. Anisan'ny mahaberesaka dia ny tontolo izany président mahakasika ny fivezivezena fiaramanidina makany Dubai ina tokoa no tena marina ao anatin'izay. Mahaberesaka. Tamin'ny herinandro ity hoe misy vol indrona ka ny Dubai. Izy ny tao anatiny fantatranao tao anatiny. Izay no manontaniana anao? Akazako tsy mahalala ny tao anatiny samy manontany any amin'ny SM tsika hoe ahoana zany eto zao vao maheno an'izany. Fa akoatran'izay ihany koa resaka ihany koa le hoe ny colonel Randrenirina baikony ny olombetsy eo anivony amin'ny fandraisana fepetra eto amin'ny firenena tena zay koa hoe ny zava-misy. Iza le olombitsy aloha? Voalaza matetika hoe ministry ny fitsarana no mibaiko anao amin'ny fanapahan-kevitra raisina manao tokoa mahakasika izay. Tsisy olona mibaiko ny filoha mpanjakana zany eto fa ny ministra indray manana ny asany izy ny ataony fa ny filoha mpanjakana mbola tsisy mibaiko azy hatreto aloha na izy na izy. Resahanao teo ny hoe ny vahoaka resaka fampandrosoana ny vahoaka mety ilaiza ho aiza ny tetikasa mahakasika ny sosialin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao Andriamatoa. Efa fanontaniana raha ihany tsy tokony hipetraka eto angamba zay efa nandeha ny programme général de l'État pour la refondation nefa nandeha ny ataonay amin'izao fotoana zao dia mamaly aloha ny etaetam-bahoaka ny takiny tena kianja tamin'izao fotoana zay. Fa amin'ity 2026 ity dia efa nikabaroko tamin'ireny faran'ny taona reny daholo ny zavatra lahara-pahamena izay tsy maintsy ataontsika amin'ity taona ity. Monsieur le Président, fa misy manambana laetsika sady amin'izao hoe alatsinainy may, alatsinainy mena, manahoana ny mety raisina manahona ny olona mpanao ireny ny olona mahazo vola. Olona karaha main'olona izy karaha mahatarika vahoaka izy dia manandrama raha ohatra ka hatarika vahoaka fa ny malagasy tsy hanaraka anao amin'izany.
misy antony manokana fa hoe monsieur le président tsy nagavanao hoentiko anehoana aloha voalohany indrindra hoentiko anehoana fa tsy nigalona no nitsanganako fa ho an'ny vahoaka ny voninahitra faratampony efa nomeny vahoaka efa ampy azy zay fa tsy mbola mila mena an'indray fa iny milaram-boninahitra iny dia eo any miaramidy zay ny raha iny faharoa manaraka an'izay colonel Mikael no nahafantaran'olona hatramin'ny 11 octobre dia aleo hijanona colonel Mikael zay Andri mitofotomo farany raniona tamin'ny sadika Andri matora vanomana dia nanambara fa miaina mbola anatin'ny tsy ara-dalàntsika amin'izao tsy manaraka ny ivelan'ny constitution fa ny kovitro nakasika an'izay. Asay voazavainy ilay zavatra tenenina fa tsy miteny fotsiny io ohatra tsika mianatra any amin'ny université azy tsy manao affirmation gratuite fa hazavaina le izy. Raha miteny ianao tsy manaraka ny lalàna le olona dia ino fa zahay mahatsapa fa manaraka ny lalàna zay ny HCC nanomeny io noho ny fahefana pouvoir régulateur zay anana ny HCC eran-tany no nampiasainy andaminany ny zavatra misy iny. Tsika zao mbola ao anatiny ina moa constitution tsy miova ny institution rehetra mbola mijanona dia mbola ao anatintsika zany zao fa tsy hitako hoe inona amizay no tsy ao anatiny lalàna. Milaza izy fa hoe efa tapitra le impolo andro so dia tsy maraka vaovao ary le olona miteny an'ireny fa mba angatahako reny akao amin'ny HCC ijery ny didy zay navoaka ny HCC tamin'ny volana novambra zay milaza fa tsy ho tratra ao anatin'ny 2 volana ny fanaovana fifidianana no ny antony maro fa miankina amin'ny zava-misy ny anaovana ny fifidianana. Zay ny didy farany navoaka ny HCC tokony mba hamaky an'izay le olona. Aiza hoe zany remaniement monsieur le président zao mbola ao anatin'ny tombona zay zao dia gamba hitanareo mbola miasa mafy so dia mba tokony le asa mafy zay ataonay amin'izao aloha tokony ho jerentsika fa mandeha io tombana io. Isalera kamanukan sa dek tuget Madagaskar amin'izao anisan'ny efa niona taminy zay ka efa niona taminy zay efa any amin'ny pejiny fiadidinany fanavaozana ny republikany izy zany efa niona taminy zay ary mbola iaona aminy rapitso alohan'izy mamarana ny hiraka zay ataony eto Madagasikara. Ny arantsika nafantatra moa fa namoaka horonan-tsary Andriamatoa Rapetsambava izay nilaza ny zavatra hitany nandalo teto Madagasikara. Betsaka moa ny zavatra izay nolazainy tamin'izany, anisan'izany ny anniversaire-ny ministra izay nandanina vola be. Manoloana ny iny resaka izay nataony Rapetsambava iny moa dia namaly azy avy hatrany mpanakanto malaza Andriamatoa Rosina Paulbert Rosy Rahasimanana ilay solom-bavambahoaka teo aloha. Samy manana ny vavany moa ireto olona roa ireto, i Rapetsambava itsenkilany dia mipetsapetsana foana ny vavany, i Rosy ihany koa dia anisan'ny tsy mitsitsy taimbava. Nilaza i mpanakanto Rosy fa i Petsambava nigadra nivarotra sy nanao diplôme masandoka teny Ankatso vao omaly no nilaza fa nohony izy no nahatonga ny fisamborana any bomba. Manana renseignement noho ny safampitsiklovana ny zandary ny polisy mahita hatrany anaty sody sy slipony mpandeha avion sy ilay gegiray vao omaly no nilaza fa nohony izy sy ny fahaizany no na ministra any Fanirisoa Erinaivo. Indraindray dia hanenenana ny fankahalala tamin'olona gegy hoy Rosy dia androany izy reto resaka nihinana cochon de lait sy nanao anniversaire no hanenjehana any Fanirisoa Erinaivo. Za Paul mafiady kely ity aza afaka milelatra cochon de lait isaky ny te hinana ty Madagasikara hoy izy mba ataova ambonimbony ilay fanehoan-kevitra fa manahirana ary namana hoy hafatra izay nambarany Rosy ho any Rapetsambava sy ireo namany izay manaratsy ny fitondrana ankehitriny. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavenay resaka hamitra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.